Faly miarahaba ny vahoaka malagasy mpanaraka ny pejy. De faly miarahaba ny mpiasam-panjakana. Misy fotoana izy io mpiasam-panjakana. Fonctionnaire foana moa zany izy io. Na mpiasam-panjakana na mpiasam-bahoaka fa ny tena tsara zany tamin'ny andron'ny dada moa i président Ravalomanina hoe mpiasam-bahoaka. Tena marina ny teneniny. Mpiasam-bahoaka. Fa fonctionnaire zany izy miteny vazaha. De zay nanaovako an'ity vidéo ty ataoko vetivety so de mandany méga. Ary za sira fa sisany médecine ahy amin'ny zavatra teneniko eto satria d'un conviction personnelle l'izy, de deux conviction professionnelle. Satria za mpiasam-panjakana mpiasam-bahoaka de zay foana ny naveriko na tamin'iza président syndicat des administrateurs civils na tamin'iza mbola administrateur civil tsotra. Za moa zao zany fa docteur en droit public et sciences politiques, mbola mitombo zany le conviction. Ny angatahako atsika zany le mpiasam-bahoaka mpiasam-panjakana any amin'ny huis clos de l'administration ny fitenenanay publiciste azy. Zany any amin'ny institution de la République tsika miasa. Institution, je parle de institution au pluriel. Satria betsaka ny institution de la République. Tsotra le izy. Satria misy ny amateur miteniteny fahatany hoe isika fonctionnaire no mamadika palitao. Zay zany le diso politique zay mifaninana mifandrombaka fanjakana no miditra anatin'ny administration publique fa tsy ny fonctionnaire no miovaova palitao. De zany ny mahatonga le amateur ny olona tsy mahay science administrative, tsy mahay les droits de la fonction publique miteny hoe eo foana ry zalahy reo de ry zalahy fonctionnaire reo no miovaova palitao. Eo le diso mila hazavaina amitsika. Alors cette fois-ci, je vais défendre les fonctionnaires, les agents de l'État, dans tous les domaines, dans tous les ministères, départements ministériels, dans toutes les institutions de la République de Madagascar. C'est une niantony. Efa nihazavaiko intelo nevatra teto de mbola misy tsy mahazo. Notre système administratif se penche plutôt vers le système de carrière, mais non pas au système d'emploi. Oh. Quand on parle de la carrière administrative d'un fonctionnaire, de mid-taizio, anatin'ny fonctionnariat, de ao izy misevoluer. Zay nantsona hoe promotion. De misontra ny gradeny, de misontra ny échelon, etc., etc. Zay no anadisoako le milaza hoe mpitolona. Satria ny fitolomana de misy foanatra amizay. Fa le milaza mpitolona de miteny hoe esory daholo ny fonctionnaire niasa tamin'ny andron'ny Tsiranana, andron'ny Ratsiraka, andron'ny Zafelbert, andron'ny Vernandray Ratsiraka, de tonga Ravalomanana, de tonga ny Rajoelina tamin'ny Tetezamita, de tonga Hery Rajonary Mapianina, de verina ny Rajoelina, de tonga ny fitondrana miaramila. Zay tariny colonel Mikael. Ny tadiaviny sasany zany de efasena ny fonctionnaire, de itsika nefa ny système administratif tsika ho iaho de système de carrière mais non pas système d'emploi. Comme on utilise aux États-Unis d'Amérique. Spoil system in English. En États-Unis d'Amérique, rehefa misolo ny gouvernement de misolo daholo ny olona rehetra. De miala daholo ny teo. Fa kosa olona compétent daholo regny. Nentiny Obama ao zany de George W. Bush, Obama, de tonga koa i Donald Trump, de fa olona
raitra daholo amin'ny administration zany zareo no entiny miaraka aminy de mialany teo zay antsoina hoe spoil système d'emploi miala daholo izy menakaby fa ny tsika tsy zay fa système nolovaina tamin'ny système français de carrière miditra ohatra ny olona chef de service izy de miakatra izy directeur de miakatra izy de directeur général de tokony miakatra izy SG fa c'est pas forcément ho ministre de zay zany zavatra tokony ho henony fotosofotsika sy ho haitsika malagasy fa tsika mitena ranona ngefa teo ranona ngefa teo de maninona eo foana ry zareo amizao de eny foana ka zay le système de carrière ary tsy azonao hovana io raha tsy miova ny lalam-pandroenana fa kosa misy zavatra azo takina amin'ny mpiasam-panjakana ray voalohany na inona de la politika satria tsika fonctionnaire mandray volam-bahoaka sady misy volatsika koa nanaovana latsakembo koa ao ny impôtsika impôt sur le revenu de tokony hiasa foana tsika na de manao combat ny mpanao politika na de miadiseza ny mpanao politika de tokony mianatra foana miasa foana itsika fonctionnaire raha mbola tsy abroger ny décret de nomination tsika misasa moa tsy mandalo nomination par voie de décret salamiko zao izo tonga ny fahavaratra de za mbola eto directeur de miasa aloha mandrapanesorana satria za tsy piasa nantoko na piasan'olona sy solafan'olona na solafanantoko fa solafam-bahoaka piasam-bahoaka piasam-panjakana de ny mission ko zany araky ny texte amin'ny maha directeur any no ataoko fa tsy mission ndrakoto na antoko mpivavahana na rabe na antoko kinoana na inona de eo amizay le resaka hoe misy lelaka hoe inona sy inona tsy misy lelaka ny mpanao politika no misy lelaka mitsofoka anatin'ny administration publique ato amin'ny toerana misy anay zany fa tsy zahay ny nandeha niditra antoko politika zay vao tendrena hiasa fa zay miasa ho an'ny vahoaka foana 4 millions zao koa ny peratra zay zany problemenao satria enao zany Mohamed io mo tsiaro velonjara ny asanay le roa ny anarany io de mba hampanakarena fa jamais tsy olona hianatra ho mahantra ho 4000 enao zao de mbo isan'ny mpanjanatany mamondy mozitisa ino velonjara tsiaro enao nisan'ny mpanabotry ny malagasy mpanimbazimbana manampahaizana malagasy nanaovanao concours ny anaranao tan-dakilasy nandrovitra pataloha de mba hahavelona anao de problemenao zany raha manaperatra bontolo de manana maître montre tsara be ty satria na sy nameko makorely ny volako fa nividianako peratra nividianako volafotsy fa gnan'lany men'la makorely ry mamody tsiaro velonjara ny volan'la de tsy manany la zay moa nitadiavana mitsofotsofoka tsy lera eto amin'ny pagen'olona eto tohizako le izy diso ny eritreritra fe mivadika palitao ny mpiasam-panjakana tsia fa tsy manana safidy izy satria mpiasam-panjakana tsy afaka hiova mpiasa privé tadidio itasika sangisangy le izy fa raha tonga teto ny PSD de PSD daholo ny olona tonga teto ny arema daholo ny olona tonga teto ny NDD daholo ny olona tonga teo ny team daholo ny olona tonga teo ny TGV any HVM daholo ny olona tonga teo ny TGV daholo ny olona saiko moa hanao militaire daholo moa ny olona zao fa fitondrana militaire amizao inona ny antony matanjaka loatra ny pouvoir politique satria ny pouvoir politique ny mpanao affectation pouvoir politique no manala sy mampiditra sy maninona ny mpiasam-panjakana de mifitsaka foana ny mpiasam-panjakana fa tadidio à chaque crise politique de ny mpiasam-panjakana no mitarika azy mitondra banderole satria maneho ny alahelony voalohany le fampitahorana azy amin'ny affectation sy ny abrogation sy ny sisa ny alahelony faharoa matahotra izy matahotra ny fiainany ara-panjakana zay de ny mpiasam-panjakana tompoko de miasa foana na tsy terena ho an'izay manana conscience professionnelle de miasa foana
ary zay ny sitomako ny saitsika rehetra mianakavy anatin'ny administration publique na de miady ny mpanao politika na de tetezamita atsika conviction personnelle zay daotsika miasa tsy miova ny performance salaminay zao zay zao de mijery ny mahakasika ny gestion de risque catastrophe tonga ny orana ho avy ny cyclone de igny zao misy message nalefako iry hitako eto moa zany le ry ambony ery hitako eto mibroko eto nandefa fitandremana ataoko menamena de eo amin'ny olona 10 rery ihany manao réaction satria heveriny tsy fantany hoe zay ny asako miaro ny ain'olona sy ny fananany zay ny missionko de mampitandrina satria rehefa mandeha be ny orana de mihamalemy ny eny ambony eny motiville de mila mpitandremina ny ao ambany sy ny eny ambony satria tsy fantatra ny zavatra hitranga efa nametahana saina mena foana io isan'andro isataona hoe raha tonga ny orana salam zao de tokony manao évacuation aloha personnel le olona ny tena mihitsy miala hoe ndao raha mpanofa trano de mba mifindra raha tompo-trano mailomailo ihany andro manalina satria tsy fantatra ny zavatra mitranga fa ivavahantsika amin'Andriamanitra remeva ny zavatra rehetra sy ny razana mba tsy hitranga zany zavatra eritreretina zany fa zay nantsona hoe prévention de risque catastrophe fa nahita za misy mandefa vidéo mahakasika an'le ministre ny fampianarana de gaga zany ve ny votsika gasy izy moa ny olona tsy te handray andraikitra tsy te handray anjara hampandroso ny firenena karaha tam'izany andro zany ny olona igny teny zao naka ny position izy mba te handray andraikitra fa tsy ny tendrena fa olona hafa ny tendrena tamin'ny toerany de zao izy misy manendry de avoakatsika am'izay le vidéo mba ninjeha anazy de tsy mety zany fa za miencourager azy hoe le eritreritry anao taloha ianao nitolona he mba te haka toerana hanasoavanao ny vahoaka malagasy sy ny firenenao de ataovy am'izay am'izao fotoana zao satria efa eo ianao misy sasany miataky n'le ministre ray hoe tsy mahay mamaky teny na za zao mety hotratra ny traty na za zao mety sahirana hoe voalohany zay teny manoloana na solombavam-bahoaka de mety misy problème zay tsy midika hoe manambitamby toerana amin'ireny olona reny aho fa entiko hanovana ny toetsatsika malagasy ny zavatra teneniko tsisy olona nateraky ny Maso Maria Salam Jesosy ao amin'ny tantara vandivandy amin'ny baiboly zany eto fa ny olona miaina sady miaina nandritra na periode marobe mandra-pahalehibe sy mandra-pahandraisany andraikitra tsy possible hoe olona voateraka no tadiavina atao ministre eto fa olona nanana ny fiainany nanana ny passeny ny olona rehetra tsisy olom-baovao zany eto tsisy hisy olona vaovao zany eto ambony tany ka vaovao avy aiza fa manana ny tantarany daholo ny olona mandra-pahatonga n'izy olon-dehibe lasa tompona andraikitra fa tsy zany no hovoizina hoe olona nianina io de olona nianina io fa kosa ny tokony arahana maso de ny olona nanao hadisoana olona efa nangalatra teto nanondrana bois de rose nanondrana volamena nanondrana tolapaty napiditra roro napiditra cocaïne manimba ny tanora am'izao mapiditra bala sy basy hoentiny dahalo hanafika ombon'olona zany ny tokony arahantsika maso zay nisy tomako ny saitsika rehetra mba hifankatyetsika malagasy fa tsy hifagnapepo dokotera ngele olona nanao ny kabary iny de nareo zao mety mehira za miteny hoe iza ny farany tsy mahay manoratra indrindra iza zany nga namana mpanao gazety ny dokotera ny tsy mahay manoratra indrindra nefa izy manavotra atsika mahafantatra ny prescription mahafantatra ny ordonnance omeny
dia ny pharmacianina ihany koa no mahay n'ilay soratra mivilabila soratra dokotera hoitsika mehezana dia rehefa sendra tsy navoavaky ny teny vakiny ve le dokotera dia zay ve ny ataontsika référence ny dokotera rehetra eraky Madagasikara dia tsy mahay aby koa zany dokotera reo zany ho namerenana ny saina satria misy olona metaky azy zao hoe tsy dokotera Paolo dia mehezaka le izy hoe aminao tsy dokotera fa za amiko dokotera am'le professeur nanadina eo dokotera nandritrany telitaona nanaovako ny recherche doctorale koa dia mahafantatra hoe mafy zany zavatra zany dia je suis fier de moi hoe nahavita marobe zany tsy nahavita aza pitoviana ny fankahalanao ny mpitondra teo aloha manontolo aby taloha tany sy ny olona rehetra aza pitoviana ny fankahalananao ahy sy ny fankahalananao ny hafa fa ny olana eto Madagasikara dia ilay antsoina hoe haine viscérale fankahalanana tsotra zao enao zany na manao soa na manao inona na manao inona dia efa halany zalahy io moa zao misy zavatra jereko mahakasika ny moramanga io fandravana tany za tena piady any moramanga agny fa marobe ny ady tany natrehiko arovako vahoaka dia nety tadidinareo zany tamin'izany andro zany zany teny hoe lasa rajoelona lasa ravatomanga fa mbola eto daholo ny mpanao kolikoly ny mpangalatra tany ny mpampiditra balasibasy ny mpampiditra roro sy ny cocaïne ny mpanondrana volamena ny mpanondrana bois de rose mpanondrana vatosoa sy ny sokatra ny mpanao kolikoly ny mpanagatra olona sy manatsiny ny mpanao aferafera amin'ny fanadinana ra-panjakana sy ny recrutement rehetra fandraisana mpanjakana mivantana fa tsy amin'ny alalana fanadinana mbola eto daholo ny olona mpanao monopole amin'ny vary katsaka tsaramaso voanjobory menaka mbola eto daholo Madagasikara ny tompony soloka mbola eto daholo ny tompony zavatra rehetra dia rehefa niteneniko nareo manao sangisangy za fa tsisy business azo atao tsony eto Madagasikara ankoatra ny manao business vitsika dia kalalao kadradraka dia kongona regny manaikitra regny fotsiny regny zany sisany azonay atao zay malagasy atao business kongona dia parasy dia kadradraka dia izay sisa fa ny business vary efa misy tompony io mbola eo reo tompony reo fa tsy teneniko iza mbola eto ny mpanondrana volamena sy ny mpanondrana bois de rose ny mpamon'olona ny pisoloky mbola eto Madagasikara nge mbola olona roa ihany ingeny anjay isika eo e dia andrajoelona sy ravatomanga fa ny ambo ny eto ary mbola pira nohon'ireo olona roa enjehinareo ny tavela eto Madagasikara eto ka zay ny sitomako ny sainy maro indrindra itsika mpiasam-bahoaka fonctionnaire mpiasam-panjakana na dia misy ny combat na dia misy ny boxe efa niteneniko atrinela zany fa savasava ho any filozofiko zay misy ny boxe ataondreo mpanao politika rehefa manao ny asatsikatsika dia mihodina à 50% ny machine administrative sa misy maramila na polisy na zandara zany mahasamy teny hoe tsy ny fidim-bahoaka reo olona mitondra eo miteteza mita reo dia zay zany na misy dahalo manafaka dia tsy ho avy za hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny ain'olona sy ny fananany diso zany marina fa pays démocratique atsika hoe tsy maintsy amin'ny alalany fifidianany no ametrahana filoham-pirenena fa tsy zay aloha ny zava-misy io satria nareo mbola mamaly hoe tsy coup d'état ny zava-misy zany miteny hoe coup d'état fa assumena le izy rehefa nanao coup d'état ianareo dia assumevo ny hampodina ny machine administrative assumevo ny hampodina ny jirama assumena ny hampodina ny zavatra rehetra ny relation diplomatique internationale assumena zay mila miteny amin'ny zalahy nanao coup d'état zay satria tsy revinay fa tapaka foana ny jiro dia nataonaiko noana ny vahoaka misondrotra ny vidiny entana ilaina andavanandro misy manao monopole ny letchi misy manao monopole ny vary sy ny menaka sy ny tsaramaso sy ny voanjobory ankoatra ny bizina kalalao bizina kongona bizina vitsika zay mbola tsisy fa zay hiketrika an'izay zany satria zay mba azonay malagasy atao
fa ny akoatran'izay business rehetra business whisky fa misy tompony business fatako 303 koa mitoka igny fa misy tompony koa izy de izay ny sitomako ny saitsika satria tsika malagasy modolony fo fa misy amitsika olona ratsy fanahy mpanimba olona tsy mihaino de mpanitrikitrika zay tiana hitrikitrina de manao écoute sélective zay tianareo henoana ihany ny henoana de mpanimba ny hafa de mpanenjika zay mahay mpanenjika zay miezaka mpanenjika ny olona marina fa ny olon-dratsy avela handeha ny tena nampalahelo ahy amizao teteza mita zao aloha lasa madio daholo ndray ny olon-dratsy zay nanao hadisony igny kosa aloha tsy mety fanovana amin'inona io fanovana amin'inona zany le raha za zany namono olona tamin'ny andro ny tsy fantako tagny talohan'ny président Rajoelina de ho fafanao zany heloko satria tsy crime zany mamono olona non aza taony zany raha eoara aza taony zany de mila mifampihainotsika de aza tapenanareo vava ny olona miteny marina fa zay mbola mahavelo lana eto na tamin'ny androny Ratsiraka na tamin'ny androny Ravalomanana na tamin'ny androny Rajoelina Mampianina na tamin'ny androny Rajoelina de zay tsy mety ny teneniko teto foana fa zay mety kosa tohanako ny tohanako kosa zay mety de ta teorina za vao natsapa fa raha tsy manana fahaleovan-tena izy sika tsisy fandrosoana eto de ny namako Lazare Zaferson moa zany satria zay samy sortany université ny Fianaratsoa ny azy fanovandrafitra zay matakiny le ry de hanontany Laza koa zany tokony mba manao débat tsika roa lahy hoe inona marina le rafitra tsy tianao tsy le vonovavononao de miaraka hitsika miaraka hovaina fa ny azy zany rahalahy Laza Zaferson tsy le rafitra ny problemko fa ny olombelona raha tsy fanahy manimba le rafitra ny olana amiko de ny fanjanahantany sy ny fanjanahan-tsaina fa io ravitra io tsisy rafitra azonao ovana akoatran'io état unitaire izy io décentralisé de misy miteny fortement décentralisé de tsy haiko anao fédéralisme ve sa anao inona isika fa nefa raha mba olona pourri olona lo mpanao kolokolo ny mitondra zany rafitra vaovao zany rahalahy Laza de tsika zany mila manao éducation sensibilisation et communication fantako ny tiany Lazare Zaferson hevina hoe le rafitra fa rafitra inona zany satria nanao rafitra i colonel Ratsimandrava paix à son âme hoe fokon'olona de novonoana zay lahy tsy haiko rafitra iny fa niany zavatra angatahako fahaleovan-tena izy aloha miala ny mpanjanaka mila mahaleo tena tsika amin'ny lafiny rehetra soloka Bemblanga sy Timroro Vatosoa tsika ihany mizery an'io volamena tsika ihany mizery an'io ny harena an-dranomasina tsika ihany mizery an'io de fa mahavelona tsika ny vidin'ny trondro tsika eo tompoko lasy tompoko vavy io vidin'ny hazan-drano an-dranomasina namboariny Andriamanitra fa tsy namboariny Jesosy io de mahavelona ny malagasy tsirairay fa maninona tsy resahana zany de rafitrinona zany arovana an'io ade mikolokolo satria zay manana sambongeza be no navanjalay contrat de mody jamba tsika mody sary tsy mahita tsika mianakavy zay fitondra sy mifandimby nahatra amizao teteza mita io mbola mangalatra trondro ao ireo pirate mitondra sambo de fanovana ve zany refondation zay mbola nilesiko nataon'ny fitondra teo aloha ihany ny ainatsika tsy mivoaka tsony ve ny volamena amizay je crois pas hoy ny vazaha tsy mivoaka tsony ve ny vatosoatsika amizao je crois pas hoy ny vazaha tsisy roro miditra tsony ve eto amizao je crois pas hoy ny vazaha tsisy cocaïne miditra tsony ve eto amizao je crois pas hoy ny vazaha tsisy bala sy basy menany dahalo miditra ve je crois pas hoy ny vazaha nefa zany zavatra zany gaboraraka tamin'ny fitondrana amin'ny fandimby niditra foana le izy de mivoaka foana zay mivoaka de hoaizy tsika menakavy
zay nantsina hoe refondation hoe refondena razena daholo ny zavatra rehetra fa tsy ny raviny fotsiny ny razena ao de ny fakany mbola eo ny zavatra maloto rehetra miteto amty tany ty mbola eto hiany ny mpanao kolikoly amin'ny fanadinana ny mpanao kolikoly amin'inona mbola eo hiany mpanao kolikoly tsy fantako amin'ny fitsarana managadra ny tokony tsy gadra de mamoaka ny tokony tsy voaka mbola eo hiany reo mpitsara reo mbola sisy nananatra azy ny sasatsasany fa misy mpitsara mafinaritra ny polisy mpanao kolikoly mbola eo hiany ny gendarme mpanao kolikoly mbola eo hiany ny administrateur civil mpanao kolikoly mbola eo hiany ny miaramila mpanao kolikoly mbola eo hiany sisy zavatra miva zany sisy refondation zany inona ny tahotra ny fanaovana kolikoly mataonao tsy gatra zay ny antsona impunité iny de manao inona ny bianco ny samfinina sy ny sisa inona zany ataon'ny zalahy reo tsy haiko tangolalitra zay olona sahy ihany sahisahinareo ihany ny samborinareo sy ny ampandalovanareo bianco sy pakipakinareo zao fa tsy misy sahinareo arovan'ny mpanao politika sy arovan'ny olona manabasy tsy ataonareo ny mpanondrana omby mbola eo de ny agnarako ny tenenao mpanondrana omby aya nagnako volanindranako omby nany karamako aza tsy ampy fa zarazaraiko amin'ny olona tsy manana de za ndray nihitikitrina ny olona mpandotony madio mbola eo ihany ny mpanadiony maloto mbola eo ihany de refondation inona zany fa mila mifampihainy de mila mifampijery fa nia fotsiny amin'ny mahafonctionnaire de mitona ny namana ampiasam-panjakana sy mpiasam-boaka hoe na de inona ny olana na de misafotofoto ny mpanakanto misafotofoto le hira zay de ndaotsika hiasa tsy hiasa ho an'le zalahy miaramila dimbilahy reky tsika fa hiasa ho an'ny firenena hiasa ho an'ny vahoaka salamy nataotsika tamin'ny président fandimby na de mirotaka ry zareo de miasa foana atsika manompo le vahoaka manompo ny tanindrazana manompo ny institution fa tsy manompo antoko-pivavahana antoko-pinomonana hanompo antoko tsy fatako na hanompo molona manana basy fa manompo ny tanindrazana izay nisy tombako ny sainy mpiasa-panjakana satria zay mba azoko tenenina hoe na misy inona na misafotofoto ny hira-pivavahana zay hira-piangonana tsy vavahana de miasa tsika fonctionnaire zay makatahako amitsika de mihodina 50% ny machine administrative de tsy mba sahirana loatra ny vahoaka fa sao de tsy olona naingera olona dimbilahy reo de zay tsy anao soniany ty non mamadika tanindrazana ny olona manao an'izay tsy ho an'izy dimbilahy no naovana sonia fa ho an'le vahoaka mitady le tsy haiko certificat de résidence mitady karatany sy ny sisa zay no naovana procédure naovana sonia fa tsy ho an'ny zalahy reo tsisy dirako ny momba an'ireo koa fa zay ny atsika zay ny isy tombako ny saina hoe raha fa mihodina ny machine administrative mba maivamaivana ny fiainam-bahoaka maivamaivana ny fahasarana ny vahoaka na izany eo de eo foana tsika miasa ho an'ny vahoaka malagasy miasa ho an'ny tanindrazana miasa ho an'ny firenena fa ny 50% avela ho an'ny zareo zay mitady toerana agny avela ho an'ny zareo zay te hitondra ny Madagasikara avela ho an'ny zareo zay miseho milay avela ho an'ny zareo zay tsy mety diso igny azy fa ny 50% zany ny ankatahako amitsika mpiasam-panjakana tsy akanavaka na ny civil na ny miaramila de sahoana zany rehefa misy dahaly manafaka zany de teza mitange io ka zay tsy anenjika dahaly zay zany tenen'ny force reo de inona ndikan'izay sy mpiasam-bahoaka nareo zany fa mpiasan'olona fa tsy ataoko lava ny resaka fa de zay ny hafatra ty avy amiko docteur Paolo Emilio Raoul Sulnaval, administrateur civil en chef de classe exceptionnelle hoe manaingatsika mpiasam-bahoaka manaingatsika mpiasam-panjakana na civil na miaramila mba hiasa foana na misy savorovora ra politique eto Madagasikara na mbola tsy mipetraka ny ordre constitutionnel misy lalana mibaiko atsika fonctionnaire de ny statut général de fonctionnaire de misy koa ny sasany manana régime particulier de misy ny sasany manana statut particulier rehefa tsy miasa ny rafitra apetraka ny lalam-pandrenina de ndao tsika ampiasa an'ireny rafitra reny satria mbola lalana velona reny mbola tsy abrogé mbola tsy voafafa de miasa tsika menakaby satria tsy zalahy mpitondra reo na ny mpitondra taloha ny manakarama atsika fa ny vahoaka
amin'ny lalan'ny hetra alohany. Dikan'izay le vahoaka ny jerena, le firenena ny jerena, le institution ny jerena, de miasa foana tsika miditra mivaly de rava amin'ny efatra de amin'ny midi mikaly mihinana goûter moa tena fa vary moa de mila sasatra kely de mandromandry ambony seza fa mila hajaina le asa de topoina ny vahoaka de topoina ny tanindrazana de topoina ny institution ka de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy raha misy resaka tsy azoazonareo de ny resaka le tsy azoazo no ario fa ny tenako azarina fa izaho de miezaka manadiso ny diso manitsy ny diso ary manamarina ny marina manoana ny marina ka de engane Samuel Avelona itsika ho trahatra ny taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo ka de manao velomana vetivety ny tenako.